Ny fampalalam-baovao ho arahinao miaraka amin'ny Lavash keri ho finaritra ny tontolo andronao. VTI manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente Ny Vaovao. Labelcom, Labelcom, la référence en impression numérique, manolotra anao ny Vaovao. Labelcom, la référence en impression numérique. Blue Line TV s'affiche tsara indrindra manolotra anao Ny fampalalam-baovao. professionnel du bâtiment ou particulier. Pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Notsipahany antenimieran-dola ny fanitsinana roson'ny antenimieram-pirenena mahakasika ny lalàna amin'ny fen'ny telom-bolam-panjakana 2024. Naverina eny Tsimbazazy volavolan-dalàna eo. Tsy mbola tonga eny anefa izany hoy ny filohan'ny antenimieram-pirenena. Vahaolana vonjy tavanandro hatrany no ataon'ny mpitantana ny tanàna Antananarivo amin'ny fanadiovana ny tanàna. Tsy mitohy ny fanisorana ireo fako eny amin'ny Damajordir izay miverina amin'ny Vangogo indray ankehitriny. Tsy ampy ny vaksiny fanefitry ny kitrotro, ny tsy fanaovana vaksiny anefa no antony voalohany mamparefo ny zaza sy ny olona iray amin'ny kitrotro. Hatramin'ity androany ity faritra 20 amin'ny 12 no nahitana kitrotro eto Madagasikara. Tsy ny olon-tsotra itsony ihany miatra hatramin'ny mpitandron'ny filaminana ny fanafian-dalo ankehitriny. Tsy misy tsy mitaraina ny mponina manerana ny nosy vahaolana azo tsapatana ny andrasan'ny olom-pirenena. Maresaka iraisam-pirenena taorian'ny fifamptifirana omaly tao Strasbourg izay nafatesana olona 3 ary naharatrana olona 12 hafa. Nanamafy ny famotorana ny gouvernemanta frantsay entina anaovana fikarohana izay navamin-doza. Ny andedin'ireo avy hatrany ary. Salamatra tompoko lasy tompoko vahavotona vaovao eto amin'ny Kultivika manazanao ary anaraka izany hatramin'ny farany nanombotsika ny vaovao dia nitsipahany antenimieran-dola ny fanotsiana izay narosan'ny antenimieram-pirenena mahakasika ny lalàna amin'ny fen'ny teti-bolam-panjakana taona 2024. Naverina eny amin'ny Tsimbazaza io volavolan-dalàna io araka izany tsy mbola tonga eny anefa izany ho ny filohan'ny antenimieram-pirenena Fezora Valy. Tsy mbola tonga eny anivon'ny antenimieram-pirenena hatramin'ny hariva teo ny volavolan-dalàna amin'ny fen'ny teti-bolam-panjakana 2024. Voalaza fa naverina mojiniana ireo solombavam-bahoaka rehefa nitondrany ny teo anivon'ny antenimieran-dola fanitsiny. Io nambaran'ny filohan'ny antenimieram-pirenena androany, samy manana ny antra ho azy ireo androm-panjakana roa tonta ireo raha nambarany ary ireo solombavam-bahoaka no akaiky kokoa ny vahoaka. Ny ankamaroan'izy ireo izay anatin'ny fiatrehana fampielezan-kevitra amin'izao fotoana izao ka tsy ao Tsimbazaza. Tsy peritreritra ny amerina anjinika ity volavolan-dalàna amin'ny fen'ny teti-bolam-panjakana ity kosa ny valiteny ny filohan'ny antenimieram-pirenena. Raha tokony ho izy fa hatramin'izao mbola tsy tonga aty aminay zany ny fanapahan-kevitra zareo. Officiellement aloha mbola tsy naverisena aminay ilay texte izay zasany nataon'jareo tany. Araka ny fahafantarako azy ny tsipahan'ny sena manontolo ny fanitsina volavolam-panitsina ny fanitsina izay nataon'ny antenimieram-pirenena. Raha iverenana ny zavantranga teny amin'ny antenimieran-doolona nolanina ireo loholona ny alatsinainy teo ary nasimpanitsina ny lalàna amin'ny fen'ny teti-bolam-panjakana 2024. Notsipahan'izy ireo ny fanitsina naroson'ny solombavam-bahoaka. Isan'izany ny tsy fankatoavan'izy ireo ny fampiakarana ny teti-bola ho ampiasain'ny CLD ny comité local de développement ho efa-jato tapitrisa ariary isaky ny solombavam-bahoaka, ny CLD izay 200 tapitrisa ariary isaky ny solombavam-bahoaka teo aloha. Tsipahan'izy ireo ihany koa ny fampitomboana ny subvention de fonctionnement ho an'ny commune ho 4 tapitrisa ariary isaky ny commune. Ny fampitomboana 1.4 miliara ariary ny teti-bola natokana ho an'ny antenimieram-pirenena.
Notsopahan'izy ireo ihany koa ny fandoavana ny karaman'ny agent communautaire de nutrition mitentina 7 miliara ariary ary ny fampiakarana ny tambi-karama nisy izay fokotany sy ny lefiny 3 ho 3 hetsy ariary. Ireo roa farany ireo izay nambaran'ny ministry ny vola sy ny teti-bola ho tokony avy any amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena fa tsy tokony hiala amin'ny teti-bola mpanjakana. Raha ny voalaza ny lalam-panorenana ao amin'ny anjin'ny faharoa amby 20 andalana fahavalo izay fantsiana rehetra natao amin'ny volavolan-dalàna momba ny teti-bola ka niteraka fitombon'ny fandaniana na fienan'ny loharanom-bola mpanjakana dia tsy maintsy ampiarahana amin'ny tolo-kevitra momba ny fampitomboana ny vola miditra na ny toe-karena mifandanja amin'izay. Notapahin'ireo loha araka izany fa tokony hitady fampidiram-bola mifandreika amin'izay ny antenimieram-pirenena. Isan'ny fantsiana nentin'ny antenimieran-doholona ankilany ny fampitomboana ho 2.700 isan-jato ny droit d'assise sur les cigarettes na ny hetra alaina amin'ny fandraharana sigara sy baraky raha toa ka 5.700 isan-jato izany teo aloha. Ity fantsiana farany ity ihany koa izay ahina iantraika eo amin'ny fandraharana varotra sy fanjifana ny sigara sy baraky eto amintsika. Noho ireo anton'ireo naverin'ny antenimieran-doholona ho eny amin'ny antenimieram-pirenena ny fandinihana sy fantsiana ny lalàna amin'ny fentetebola mpanjakana 2024 mialohan'ny zoma izao. Tsy mbola tonga eny amin'izy ireo anefa izany ho ny finoan'ny antenimieram-pirenena. Ny fivoriana ara-potoana faharoa ihany koa anefa hifarana ny zoma ho avy izao ary vitsy dia vitsy ireo solombavam-bahoaka tonga manatrika ny fivoriana. Raha niresaka ny fanaovana tamin'ireo solombavam-bahoaka, azo eritreretina ny irosoana amin'ny fivoriana tsy ara-potoana raha toa ka iroso amin'ny fantsiana ity volavolan-dalàna amin'ny fentetebola mpanjakana 2024 ity izy ireo. Fa tokony izotra ao anatin'ny filaminana fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa ny 20 Decembre ho avy izao ary anaiky izay safidy bahoaka ny rehetra. Izay no fitin'ny tatitra izay nataon'ny mpikambana teo anivon'ny komisiona ranomasimbe indiana tonga eto Madagasikara. Io na saina. Tontosa tamin'ity androany ity ny tatitra nataon'ireo mpikambana eo anivon'ny komisiona ranomasimbe indiana na ny COI izay notarihiny filohan'ny filan-kevitra tonga teto Madagasikara. Niresaka tamin'ireo lehibe na androm-panjakana, fiarahamonim-pirenena ary ireo kandida roa mpifanandrana amin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa. Tamin'izany no nanambarany fa raha ny hevitra ireo tokony hisy ny filaminana mialoha mandritra ary aoriana izay fifidianana izay. Ny tanjona ary ny angatahana hatrany dia nisy ny filaminana toy ny tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany ary ho ekeny rehetra ny safidim-bahoaka. Tamin'iny ady hevitra iny ny zava-dehibe dia ny fandraitanana izy ireo lahy tamin'ny farany. Antenaina fa hiasa ho an'ny vahoaka malagasy izy ireo. Antenaina fa ho hajaina izay resy, ho arovana ary izay maharesy kosa izay hitondra ny Madagasikara ho any amin'ny fandrosoana. Qualitative de développement. Raha tsy ahivana, nahitana mpanara-maso ny fifidianana avy amin'ny komisiona eto amin'ny ranomasimbe indiana nandritra ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany tontosaina ny 7 Novambra teo ary mbola hoeto izy ireo amin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa. Raha ny nambaran'ny filohan'ny filan-kevitra eo anivon'ny COI hatrany, tokony ao anatin'ny filaminana hatrany no hiatrehana ny fifidianana sy andrasana ary andraisana izay ho vokatra izany. Mirary ny vahoaka malagasy hahatonsosa ny fidianana fihodianana faharoa ao anatin'ny filaminana. Manjaka mandrakariva anie ny fihavanana sy ny soatoavana malagasy. Fa mavikitra amin'ny fakanany kara-pifidianana ny olo-pirenena amin'izao herinandro mialohan'ny fifidianana izao miazakazaka eny amin'ny fokotany ihany koa ireo mpifidy tsy tafiditra tanatin'ny lisitra sy ireo feno taona manoratra anarana anatin'ny listim-pifidianana io no nasaina hatrany. Raha ny andro ny andro farany na ny andro ny fifidianana ny ankamaroan'ireo mpifidy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena voalohany, izay vao nijery kara-pifidianana tsy tahaka izay ny tamin'ity fifidianana fihodinana faharoa ity. Efa eny ampelantanan'ny mpifidy ireo kara-pifidianana amin'izao 7 andro mialohan'ny fotoana izao raha ny fanadihadiana natao teny amin'ireo fokotany eny amin'ny komuna ambanivohitra toa ny eny Soavana sy Ankadivorobe. Ny anay moa zany ny angamba ny kara-pifidianana moa zany ny anay tena efa tapitra vosara daholo satria moa ny anahy zany vao tonga teto ny anay dia tonga dia niara-miasa daholo ny vomiera sy ny sireo mpiara-miasa rehetrarehetra tanitra tonga dia inay zany tonga dia natao porta mihitsy. Ny anay aloha zaraina anay sy fokotany sy ady ihany zara azy dia rehefa zay tsy nandreny azy moa dia miakatra birao zany izy mandray anazy
satria hoe zay tsy nahazo ny azy zany satria le olona mbola tsy eto toerany dia any amin'ny balozy makany anazy. Mbola maro amin'ireo olom-pirenena ihany koa no mihevitra fa efa ao anatin'ny lisam-pifidianana ny anaran'izy ireo amin'ity fiodiana faharoa ity raha ny fanazavana isy fokontany hatrany. Taorian'ny fanazavana, resy lahatra ny olom-pirenena ka nanamarina sy nanoratra ny anarany amin'ny lisam-pifidianana izay nisokatra nanomboka ny 2 Desambra teo. Farisian'ny olona aloha zany dia maro be mihitsy ny olona tonga e. Dia izy ara moa zao tena ny teny mihitsy hoe président zay ve zao raha soratanao anarana aveo zao zay dia mety afaka hifidy zao zay amin'ny fifidianana amin'ity dixième tour ity. Dia ny tena moa mbola nanazava aminy hoe na ho raisinay ara zao ny anaranareo azonay raisiny mba ahafahanay hametraka azy ao anatin'ny boky fandraisanay ny listre le olona mbola tsy mbola tafiditra ao anatin'ny lisam-pifidianana aloha nazonay atao no mandray anareo fa kosa ny fifidiananareo amin'ny le 19 tsy mbola misy fa amin'ny fifidianana manaraka nareo dia zaho amin'ny fifidianana manaraka akoatran'ny any amin'ity fifidianana ny président république ity nareo no mbola tsy afaka mifidy aloha tafe zany eo amin'ny raha to zany totalindreo olondreo eo amin'ny 200 mahery kely eo. Araka izany vonona ny olom-pirenena andray an-tanana ny hoaviny andray anjara amin'ny fifidianana sy anara-maso izany amin'ny makion-dalana ho an'ny firenena ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa ny 10 Desambra izao. Vaovao ny fampielezan-kevitra izay tsy maintsy tanteraka ny fampanantenana nomeko ho ny kandida laharana 17 Andrajoelina nandritra ny fitetezam-patra izay nataony tamin'ity androany ity tsy ho totosa hatramin'ny farany efa izany raha tsy manefa ny adidiny tsirairay avy ary mifidy ny kandida laharana 17 anan'iny Gaetan Andriatsilavo. Ambety teny ny kandida laharana 17 amin'ireo toerana notsidiny sy nanaovana fampielezan-kevitra hatr'izay ny hoe velirano no ataoko aminareo vahoaka. Araka izany, manao velirano ny kandida Andrajoelina fa hamany olana menjady amin'ny vahoaka atao miarina varatra. Miainga hatrany amin'ny jiro sy ny rano fisotro madio, hatrany amin'ny fototra saika ambanana, ahafahana mampandroso ny faritra. Ny akamaroan'ny mponina ao miarina varatra, izay mbola mampiasa jiro petrolina hatramin'izao. Manamboatra ametraka usine manamboatra panneau solaire izay hitondra ny lampe solaire ny lampe économique isaky ny tokantrano ka nareo zay mampiasa jiro kapoka tsy mendrika etsony nareo mampiasa jiro kapoka fa ovatsiana aromena lampe solaire panneau solaire isaky ny tokantrano. Eto Madagasikara ihany no anaovana ny usine io mba hampamora ny vidiny sy hakana tombony fa hoentina nampiana ny vahoaka malagasy. Isan'ny mampitaraina ny faritra Moronmania ihany koa ny firongatry ny mpanao asa ratsy sy ny fanafian-dahalo. Tsy maintsy hitadiavana vahaolana maharitra izany hoy ny kandida Andrajoelina. Ny vina sy ny fandarana asa iadina amin'ny tsy fandriam-pahalemana izay efa tafiditra ao anatin'ny IEM. Satria nareo fantatry fa tsy sady ampy mitandro amin'ny filaminana noho izany dia ametraka sampana manokana hiaro ny vahoaka hiaro ny fananana fa indrindra ampiena ny alaka sy ny asan-dalo ametraka unité spéciale na sampana manokana misy maramila maro misy gendarme maro anaovana trano eto amin'ny tanàna ka rehefa miantso anareo hoe misy dalo manafika aty na misy mpamaky trano aty afaka 30 minitra farafahelany dia tsy maintsy miaro anareo mamonjy anareo mitandro ny filaminana zany nataon'nytatoplasyva ekena tatekena dia zao no ataontsika ho amafisina ny dina ho amafisina ny dina ary io dia ho ataontsika manaraka ny lalàna amin'izay fantatra daholo ny totakely sy ny ratsikely ny daty sy ny fahavalo tsy maintsy aringatsika ekena tatekena. Taoriany fitsidiana ny faritra Moronmania, ny azo any mahatsiatra ambony indray ny kandida Andrajoelina. Ho an'ny fianaratsoa manokana, asiana force d'intervention spéciale ny toerana. Ho porifotsika manerana izao tontolo izao, fa miandrandra fanovana i Madagasikara, ka tsy ho gisitra intsony fa ho lohany, ho hiatrany ny kandida Andrajoelina. Fa modely fankatahaka ho an'ny rehetra ny fanaovana hetsika ara-sosialy izay isan'ny mampiavaka ny kandida laharana 17 Andrajoelina. Maro amin'ny mponina eny amin'ny commune Bemasoandro ito sy ny manodidina no manohana tsy misy fepetra azy. Fanadiny mampiona rakitoarison.
Nidina ifotony nanao hetsika fanadiovana tanàna ny mponina Enbe Masoandro Itaosy sy ny manodidina. Hetsika izay ataon'izy ireo ao anatin'izao fotoana ny fampelezan-kevitra izao. Natao ihany koa izao hiatran'izy ireo ho fanarana ny modely izay napetraky ny kandida Andry Rajoelina amin'ny fitiavana manao asa sosialy. Ireto mponina izay nanambara fa manohana tsy misy fepetra ny kandida Andry Rajoelina. Dia tsy niandry ny tompona andraikitra izahay fa tonga dia niara-netana izay mpiara-monina ety Be Masoandro Itaosy sy ny manodidina apatsy hanao asa fanadiovana mba hanakaiky kokoa an'ilay vahoaka zany ary mba hoentina hanampy an'ilay vahoaka ihany koa. Izao zavatra rehetrarehetra hitantsika izao moa zany dia hetsika ihany koa hoentina hanamariana fa ny président Andry Rajoelina numéro 13 irery ihany no nijery anay taty dia manohana anazy hatramin'ny faran'izay amin'ny herinay rehetrarehetra. Nanamafy ireto farany fa vonona ny ampandanin'ny kandida Andry Rajoelina ety amin'ny komina misy azy izy ireo. Zay zany mampanantena amin'ny président eto Be Masoandro fa mbola hampandany anazy fitopolo isan-jato eto amin'ny komina Be Masoandro amin'ny deuxième tour. Ankoatra izay, nanao fanambarana fa hifidy ary hampandanin'ny kandida larana fahatelo ambin'ny folo ihany koa ireo mpiantsehatra amin'ny fanatanjahantena. Tsy misy kandida matsiaro ny fanatanjahantena hoy izy ireo afa-tsy ny kandida Andry Rajoelina. Ity farany ihany koa no manana vina amin'ny fanatanjahantena. Tsy nisy kandida natsiaro ny fanatanjahantena afa-tsy ny kandida numéro 13 izay andriamatoa président Andry Rajoelina. Izy irery ihany nanana programma nasa momba ny fanatanjahantena izay hoe hanangana ny akademia eto Madagasikara ho an'ny athlète de haut niveau dia hanome karama ireo athlète de haut niveau sy hikarakara an'ireo tanin-ketsa ary hikarakara ny tanora malagasy zany amin'ny sehatra ny fanatanjahantena izay hitantsika moa fa eran-tany dia ny fanatanjahantena zany dia vecteur de développement zany amin'izao fotoana izao amin'ny sehatra rehetra amin'ny domaine rehetrarehetra. Hetsika maro no entin'ireo fikambanana, antoko politika, olon-tsotra sy ny maro hafa hoentina manohana sy mampandany ny kandida larana fahatelo ambin'ny folo. Ohatra amin'izany ny fanentanana sy ny fitetezana tokantrano, ny asa sosialy, ny fanadiovana ary indrindra ny fandresena lahatra ny fidy azy ny faha 7 ambin'ny folo Desambra ho avy izao. Izay ny amin'iny fa vahaolana vonjy tavanandro atrandry no ataon'ny mpitandana ny tanàna Antananarivo amin'ny fanadiovana ny tanàna. Tsy mitony fanesorana ireo fako eny amin'ny Damanjordiry izay miverina Vangongo ankehitriny. Ionona sana. Nanakoako tamin'ny Aino Amanjery ny 20 Novambra teo ny filazan'ny tompon'andraikitra teo amin'ny fiadidinan'ny tanàna Antananarivo fa ho raisin'ny komuna Antananarivo renivohitra ny fanadiovana ny tanàna. Tsy fanilika andraikitra fa horofina ireo fako mivangongo manerana n'Antananarivo. Herinandro vitsy aty aoriana miverina indray izay fako mivangongo izay. Feno ny Dabanjordiry ka mameno ny arabe sy manetsina ny tatatra ireo fako. Ny fako teto zao nisy nakafarana tamin'ny lakamisy. Dia io zao izy firandry izy zany izay manomboka tamin'ny lakamisy io dia io tsisy maty io izy amin'izao alohany misavovona zao ary ny rano kanalina zao itsina an'ilay fako nefa tokony tsy ametrahana an'ilay fako lasa tsetrana ny kanalina zany. Ny fahadiovana mahitsy zao no tena ilaina. Tokony asorony komina amin'ny fako sy ny samva. Zay no tena marina aminy. Fa tsy avela vangongo fotony takan'izao. Satria mijaly le voaka na le fofona aza tena terany marary le olo. Saiky manerana n'Antananarivo no ahitana fako mivangongo toy ity eto Antotapenaka ity. Ny orana atao anariana fako tsy voahaja. Tsy manaja le olo eto. Manaja foana le olo. Tontolo lany manaja fako foana ny olo eto. Mijanona manaja. Tsy manaja zany eto misy le refidio reny le mitatary anaty tanànan'olona le mpiasa fositany. Reny no tena mameno fako eto. Mitodika any amin'ny mpitantana eo amin'ny komuna Antananarivo renivohitra ny masony rehetra manoloana ity fiverenana ny loto sy ny fako ity. Aiza ny fahamatorana eo amin'ny fandraisana andraikitra. Tsy manana politika matotra entina anadiovana ny tanàna ve ny mpitantana sa tsy laharam-pahamehana amin'izy ireo izany. Ireo no isan'ny fanontaniana apetraky ny mponina amin'izao fotoana izao iandrasam-baliny amin'ny ben'ny tanàna sy ireo mpiara-miasa aminy. Fafanontaniana momba n'izay fako sy ny loto eto an-drenivohitra izay indray no nanaovan'ny agence capsule sy ny Cultive FM fanadidina tamin'ity indray mitoraka ety hivaliny izay fanadidina izay entin'ny miantanandriana anatin'ity fanadidina manaraka ity arahoary.
maloto ny tanàna Antananarivo. Inona mahatonga izany? Io indray no fanontaniana napetraky ny agence capsule sy ny COLTV tamin'ny 7 sy 7 ny volana novambra 2024 teo tamin'ny olom-pirenena 400 20 taonany mihoatra. 7 isanjato no namaly fa tsy malala madio ny olona rariny raha maloto ny tanàna. 3 isanjato no nanontaniana kosa ny laza fa tsy makafako ny ampiandraikitra izany ary ny 20 isanjato nanambara fa tsy ampy ny foto-drafitr'asa. Tato anatin'ny volana maro no niaina tanaty fako sy loto tanteraka ny mponina eto Antananarivo ary ahina hitombo hatrany izany amin'izao vanim-potoanany fahavaratra izao. Raha ny zava-misy ihany koa, ny fanilika andraikitra na ny tompon'andraikitra pakafako samiva na ny eo anivon'ny ministera miandraikitra izany hoe ministeran'ny rano ary ny komina Antananarivo nandritra izay. Jaivona nefa nambaran'ny praiminisitra ny volana oktobra lasa teo fa tokony hanova fomba fiasa ireo tompon'andraikitra rehetra ireo. Ny zavatra misy fantatsika raha ny andrenivohitr'ny Antananarivo ny resana dia misy ny tompon'andraikitra ambany dia ny samiva. Ary miara-miasa amin'ny ministeran'ny rano fanadiovana sy fiodiovana zareo mahakasika an'izany. Efa misy ny tosika natao mba ahafahan'ny samiva hanana fitaovana amin'ny mahakasika an'izany ka manome izay tosika izay zany ny ministera pisahana fanadiovana ka misy manantena fa misy fandrindrana asa mbola tsy mety ao. Izany fandrindrana asa mbola tsy mety zay mahatonga ny fako mbola vangogo ka ataoko fa ny gouvernementa dia amin'ny alalan'ny ministeran'ny rano fanadiovana sy fiodiovana dia manosika ny rehetrarehetra amin'izany fandrindrana ny asa rehetrarehetra zay ka mbola misy ezaka tokony atao bebe kokoa satria hitantsika fa vangogo be dia be eto tanànan'ny Antananarivo ny fako ka mila ezaka mitohy zany ny ezaka tamin'izao fotoana izao fandrindrana asa ny tena ilaina aminazy. Raha ny filaharana ihany koa i Antananarivo no renivohitra maloto indrindra aty Afrika araka ny filaharana navoakan'ny magaziny Vaovao. Antananarivo hatrany raha tsy aivina no fahatelo maloto indrindra raha ny filaharana maneran-tany. Fatapitra teo ny tapany voalohan'ny vaovao anaraka dokavatra isika ao anatin'ny tapany faharoa no ataontsika ny fiparitany valina aretina kitrotro amin'ireo faritra 20 amin'ireo 20 fa eo ihany koa ny asan-dàly izay tsy voafehy tanteraka amin'izao fotoana izao lasipatra hatramin'ireo mpitandro ny filaminana. Rehefa avy eo. Arety mandoza ny kitrotro, mora mianaka sy mifindra aingana izy. Mifindra amin'ny alalan'ny lelo, pidi-drora sy fifampikasoana. Ny fanaovam-bakisiny miaro amin'ny kitrotro ihany no ahafahana misoroka ny aretina. Eto eny amin'ny tobim-pahasalamana ny zanakao 7 volana. Atao vakisiny miaro amin'ny kitrotro hanamafy ny hery fiarovana efa nanany. Foany ny kitrotro, atao vakisiny ny zaza. Maimaim-pony izany. Mpiara-miasa, gouvernementa malagasy, ministeran'ny fahasalamam-bahoaka, OMS, UNICEF, USAID, Gavi. Iain'ny finaritra ny fotoana mampihetsi-po. Mandritra ny fety, araroto ireo fianambidin'ny smartphone vaovao Alcatel One sy Alcatel U3 miampy bonus sy cadeau. Eny amin'ny toeram-pivarotana Orange zany ny fotoana hatramin'ny 12 janoary. Orange. La route ne sera plus jamais la même avec Jovena. Vivez de nouvelles expériences. Faites confiance à la qualité de nos carburants premium et à la sécurité de nos cartes de paiement Énergie Plus. Profitez de nos grands espaces de stationnement et de tous les services dont vous auriez besoin. Venez découvrir nos nouvelles boutiques. Faites-vous plaisir avec une pause bien méritée dans nos points chauds. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Misy zava-baovao indray ao anatin'ireo lavashkiri ankafizinao.
Ny lavashkiri vaovao izay efa be calcium azy vitamine amin'izao fotoana izao dia mbola miampy fer indray ilainy ankizy amin'ny fampiasana vadana sy saina ento fanany lehibe ihany koa ary matsiro sy mampazoto tomana foana mba ho fafinareta amin'ny mpianakavy. Lavashkiri ho finaritra ny tontolo andronao. VTI, une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, vérandas, ainsi que vente de vitres et tôles, vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. Profitez d'une remise de 10% sur les menuiseries en aluminium et volets roulants du 12 au 31 décembre. Et rendez-vous chez VTI à environ 150 mètres de Galanat à la Tamate. VTI, prêt à vous servir. Tu crois qu'elle est comment la vache qui fait du kiri? Elle est toute carrée comme le kiri. Ou alors elle est rallongée pour faire plus de boulets. Moi je crois qu'elle a un masque et une cape bleue. C'est une vache super-héros en fait. Trop bon. Du lait, de la crème et plein d'imagination. Kiri, kiri, kiri. Zay nataony tetika sa PEV endrika isehony izany moa ny fampiasana photomontage sy ny fanaovana publication tsy maro-potitra raha ny fanazavana azo. Isan'ny tena lasibatra tamin'izany moa ny candidat laharana fahatelo ambin'ny folo Andro Rajoel Ivry. Tsy fanaran-dalàna maro ny tsikatra tamin'ny fampiasana ny tambazotra ny tserasera Facebook nandritra ny fampelezan-kevitra raha ny vokatra ny tetika sa PEV na ny projet d'appui à la prévention et à la gestion de conflits et violences potentielles liées aux élections à Madagascar. Endrika isehoany izany ny fampiasana photomontage sy ny fanaovana publication tsy maro-potitra raha ny fanazavana. Isan'ny tena lasibatra ny fiantsiana sy ny fanaratsiana samihafa ny candidat laharana fahatelo ambin'ny folo raha ny vokatry ny fanadihadiana nanomboka ny andro ny fahavalo ny volana Oktobra ny atombohan'ny fampelezan-kevitra santionany resabe na eliny ty compte mpanohana candidat iray ity momba ny fisian'ny bulletin précoché nanamafy ny fisian'izany ihany koa ity média en ligne ity teto ary nanizingizina fa tsy laingy misy ny bulletin efa voamarika mialoha anatin'ireo bulletin natota nandiso zany avy hatrany ny senita aorian'izany nambarany fa misy ireo fepetra manokana iarovana ny bulletin tokana ka tsy ahafahana manao dika mitovy tsy tokony hivoana amin'ny lalàna mifeny serasera ny fampiasana ny tambazotra ny serasera raha ny fanazavana. Haitsika tsara fa efa misy ny lalàna mifeny serasera amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Fa ny lalàna moa ny lalàna ny olona samy manana ny fomba fandraisany an'izay fa izay mahatonga anay hoe raisinay ho andraikitra sy adidy ny fanabeazana ny olom-pirenena amin'izay fampiasana ny tambazotra sosialy izay mba tsy hisy hivoana ka ho tonga any amin'ny herisetra ilay izy ka nakorotana n'ilay tontolo-pifidianana amin'ny ankapobeny. Manoloana ny fanaratsiana sy ny fiantsiana samihafa tsy mivoana tamin'ny lalàna mifeny serasera ary nijanona ho fitaovana nandresen-dahatra ny mpifidy ny voizana ny vina mpampandrosoana fotsiny ihany nampiasana ny tambazotra ny serasera ho an'ny pomba ny candidat laharana fahatelo ambin'ny folo. Tsy voatery hamaly miantsy ohatran'ireny ataon'ny olon-ireny koa ianao fa mamaly ampahendrena ary politika moa ny atao ho antsika manokana izay miaraka amin'ny Andro Rajoelina dia ny filazana ny programme anasa ny candidat ary filazana ny toetra amam-panahy izay ananan'ny président Rajoelina no ataontsika be da be any anatin'ny Facebook. Notontosainy androany tetsy amin'ny aroa mpifaravoatra ny adi-hevitra nandalinana ny fiantraikany fampiasana ny tambazotra ny serasera Facebook nandritra ny fampelezan-kevitra hoentina any amin'ireo ambaratonga pahefana voakasika ny tsoakevitra hivoaka hifezana sy hanatsarana ny fampiasana ny tambazotra serasera eto Madagasikara. Fa tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia tsy ampy ny vaksiny fa nefitra ny kitrotro ny tsy fanaovana vaksina nefa ny antony voalohany mamparefy ny zaza na ny olona iray amin'izay aretina kitrotro izay. Hatramin'ity androany ity faritra roapolo amin'ireo 20 no ahitana kitrotro eto Madagasikara. Michel Arnardo. Mianaka manerana ny Madagasikara ny valana aretina kitrotro hatramin'ny androany nantontanisana avoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka distrika 420 no ahitana izany faritra roapolo amin'ny 20 ary miisa 490 alina ireo tranga voamarana. Ny eto Antananarivo no ahitana tranga betsaka indrindra izany hoe 1,750.
Rehefa voalaza hatramin'izay fa ny fanaovana ny vaksiny irery ihany no fiarovana tsara indrindra amin'ny aretina kitrotro. Ambany anefa izay tany ny fanaovana vaksiny izay. Ny zavatra misy tao anatin'ny fotoana vitsivitsy dia ho teneniko hoe herintaona sa mahery dia miena hatrany ny tany fanaovam-baksiny indrindra amin'ny fanaovam-baksiny ilay vaksiny fanefitry ny kitrotro atao amin'ny 9 volana. Ary io ny matetika olana eto amintsika rehefa zavatra mibotso, rehefa zavatra ny gratuit dia karaha tsisy vidiny, karaha tsisy varany. Hetsenkilany, raha toa mianaka manerana ny Madagasikara ny valanaretina, tsy maharaka ny filana ny vaksiny fanefitry ny kitrotro. Voateraka ka hatramin'ny 1 volana fanaovantsika malagasy ny vaksiny. Ny vaksiny ho ataontsika ao anatin'ny 5 taona, ao anatin'ny 4 taona dia fatao programma. Ny 2019 zao dia fatao programma ny vaksiny ho an'ireo zaza voateraka hatramin'ny 1 volana. Efa manokana vola ny fanjakana ho amin'izay. Tsisy nieritreritra mihitsy fa isy ity firongatany kitrotro ity. Dikan'izany zany tsisy niomana mihitsy hanao vaksiny ny olona mihoatra n'le 12 volana. Izay zany ny fandehany. Tokony hanao vaksiny olona ankizy le bebe no ireny zany isika. Dia ny zava-misy teto Antananarivo no nisy azy. Hitantsika nisy an'le vaksiny hatramin'ny 5 taona iny. Dia nofohanana mihitsy ny stock tao aminay nanaovana Antananarivo. Nefa isika manana distrika 4 mahery. Asa razonareo tsara ty problema atrehany ity. Any Antotanisa 7.7 faingo 700 amin'ireo voan'ny kitrotro no zaza ray hatramin'ny 14 taona. Zaza lahy ny ankamarony 5.10 faingo 400 ireo no tsy vita vaksiny. Fahirika goavana ahafahan'ny Madagasikara manatsara ny fifanankalozana ara-barotra sy ny sehatry ny famokarana programa régional momba ny fandriam-pahalemana ara-tsakafo mitaky fanovana fomba fiasa izany raha ny fanazavana azo Ivrichard. Notanterahana androany ny fionana faharoa ny komity mpandrindra amin'ny programa régionaly ho an'ny fandriam-pahalemana ara-tsakafo aty amin'ny faritra ny ranomasimbe indianina. Hirika goavana ahafahan'ny Madagasikara manatsara ny fifanankalozana ara-barotra sy ny sehatra ny famokarana ny programa raha ny fanazavana. Tombony ho an'ny Madagasikara ny fanana ny 700 ny tany azo volena anatin'ireo firenena 5 mandrafitra ny Vomera. Volabe tsy toko tsy forohana ihany koa no azo trandrahin'ny Madagasikara anatin'ity vondrona régionaly ity. Mitentina $3 isan'ny taona ohatra ny fanafaran'entana ara-tsakafo eo amin'ny La Réunion sy Maurice. Mitaky fanovana fomba fiasa ny fanatrarana ny tanjona anatin'izany raha ny fanazavana. Fitatena ara-tsakafo dia efa nitonona efa tany amin'ny taona 570 tany dia eo tratra amin'ny taona 2020 tsika zao mbola tsy tratra zany fitatena ara-tsakafo zany. Aza manana eritreritra koa hoe isy ny fampandrosoana raha ohatra ka nona ny vahoaka ao anatin'ny firenena anankiray. Hisy ny fahamarinana toenan'ny fitondrana raha ohatra ka nona ny vahoaka ao anatin'ny firenena anankiray dia fotoana zao atonga sainatsika hieretreretana any amin'ny firenena hafa mandroso ny 20 ny ponina no mamahana ny 20 ny eto Madagasikara dia ny 20 ny ponina zay tamban'ny vohitra tsy mahafahana akory an'le 20 aty andrenivohitra. Manampahaizana maro avy amin'ny firenena afrikanina no hiara hifarimbona amin'ny fitondram-panjakana anatontontosana ny programa régionaly momba ny fandriam-pahalemana ara-tsakafo. Andrasan'ny mpanara-baovao hitondra fampandrosoana azy tsapainy tanany tsy ho dinika ambony latabatra fotsiny ihany zany raha ny fanadiadiana. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tsy ny olon-tsotra ihany miatra hatrany amin'ny mpitandro ny filaminana ny fanafian-dalo ankehitriny. Tsy misy tsy mitaraina ny mponina manerana ny nosy vahaolana azo tsapain-tanana no andrasan'ireo olom-pirenena amin'izany. Fezora faly. Sandaronina moa ny ainy ary olona iray hafa no naratra vokatry ny fanafian-dalo tao Antsingy-Mavo komina Antsingy-Nialo mainty rano ny maraina teo. Raha ny loharanom-baovao andeha hamonjy tsena ireo mpitandro ny filaminana ireo ary niaraka tamin'ny mpiasa eo anivon'ny Instat iray no izao nisy nanafika izao. Ilay mpiasan'ny Instat araka izany no naratra mafy ary ireo zandary kosa namono ny ainy. Raha ny fanazavana avy any an-toerana efa niandry-kendry-toana ireo mpanao asa ratsy no didinin'izy ireo ny toerana natoriany ka raikitra ny fanafiana noho ny alina ny andro.
Mbola tsy milamina raha ny faritra mainty rano manokana amin'izao fotoana ary misy hatrany ny fanafihana amin'ny tapiadiana ataon'ny dahalo. Tsy mifidy alain'izy ireo avokoa na biby fiompy na vola eny an-tsaha na ny fitaovana ao an-tokantrano. Fanampin'izay manao andiany ireo dahalo ary mamono avy hatrany izay sendra azy. Manao antsoava amin'ny mpitondra fanjakana ny mponina any an-toerana hijery vahaolana manoloana ny tsy fandriampahalemana izay mahazo vahana any an-toerana. Tatitra diso mazana no tonga any amin'ny fanjakana Fohibera ny fitarainana ireo mponina. Tatitra izay milaza fa milamina ny tany. Vao tsy ela ihany koa zandary telo no matin'ny dahalo tao anaty ady tany Tsivory any amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy. Teo ihany koa ny fahafatesan'ny komandin'ny Bourgade tao Ranomafana vokatry ny fanafihan-dahalo. Tsy any amin'ireo faritra ireo ihany anefa no isehoana trangana tsy fandriampahalemana. Mitarainany amin'izay tsy fandriampahalemana sy ireo afitsoko ny mpanao asa ratsy ny olom-pirenena manerana ny Nosy, an-tanan-dehibe sy ambanivohitra. Herinandro katroka mialohan'ny radim-pifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa. Takiany ny vahoaka amin'ireo kandidao filoham-pirenena ny vahaolana azo tsapahitanana marina hiadina amin'ny tsy fandriampahalemana manerana ny Nosy. Andrasan'ny mpitandro ny filaminana ihany koa ny fanamafisana ny fampitaovana azy ireo hiadina amin'ny tsy fandriampahalemana. Dia iny maresaka iraisam-pirenena manakatona vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany mandrosoa sy nadalo. Lolain TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Labelcom narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Labelcom, la référence en impression numérique. La référence en impression numérique. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous a présenté Ny Vaovao. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles... Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Jovena, source d'énergie. Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny VTI, prêt à vous servir. Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Lavage Kéré, ho finaritra ny tontolo andronao.